Ny teny hoe fahatongavan-tsaina indray no velabelarintsika anio. Inona tokoa moa no atao hoe fahatongavan-tsaina? Ny fahatongavan-tsaina dia misy teny hoe tonga sy saina. Ny olona tonga saina dia olona matsiaro tena, matsapa tena, mampiasa ny eritreriny ka mahalala ny tokony ataony sy ny tsy tokony ataony. Ny olona tonga saina dia mandinika ny tenany, mandinika ny manodidina azy, mandinika ny miarabelona aminy, sady manana fomba fijery malalaka izy no mijery lavitra ihany koa. Ny ankizy roa na 3 taona ohatra dia tsy mahita afa-tsy ny tenany sy ny ho azy. Mihitatra kokoa ny fomba fisainana rehefa tonga tanora na dia voafetra eo amin'ny namany ihany azy izany. Ny olona lehibe no heverina ho matotra indrindra sy tonga saina indrindra ka apetrakentina asa na zavatra hafa misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina. Tsy miankina amin'ny taona nefa ny fahatongavan-tsaina satria iarahantsika mahita fa misy ny olon-dehibe tia tena sy tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany.